mamela resaka an'le hoe Îles Éparses satria araka ny fanambarako atsika efa nazavaiko atsika de hoe io resaka Îles Éparses io zany hoe ny olana eo amin'ny frantsay sy ny malagasy amin'ny hoe tokony amirenana amintsika malagasy zany an'ireo nosy kely manodidina ao amin'ny eladrany Mozambika ireo dia tao anatiny lahadinika ny firenena mikambana indray tamin'ity isa-taona dia ao anatiny lahadinika foana fa tamin'ity zany mbola tao anatiny ihany koa saingy ny elany ny filohan'ny repoblika ilany zany le resaka aloha tsy nasiny resaka natany amin'ny tribune ny firenena mikambana na rehefa nanontaniany mpanao gazety izy tety ampiatongavana dia hoy izy hoe mbola tsy lahara-pahamehana zany izy fa fampandrosoana ny firenena zao no lahara-pahamehana mety remarque kely ambitsongana evson aloha hoe ahoana moa zany tsy lahara-pahamehana inona moa zany zao mahory atsika tsy manambola le fitondram-panjakana mila vola le fitondram-panjakana satria au compte goutte na zara raha misy ny fanampiana avy any amin'ny firenena avy any ivelany na tsy misy mihitsy azy any ka mikaikaika le administration mihitsy le fitantanana le firenena mihitsy amin'ny ankapobeny ka raha milaza Andriamatoa Rajaonary Mampiana fa tsy lahara-pahamehana izay nositsika izay zany hoe Îles Éparses izay dia omena taremarika Andriamatoa Rajaonary Mampiana sao dia tsy fantany ny arena misy ao anatiny io Îles Éparses io fa raha ny fanadihadiana ary mbola navoaka ny gazety anankiray tatsy amin'ny Nosy La Réunion zay vao tamin'ny herinandro lasa teo iny dia ny hoe nisy fanadihadiana betsaka ozy efa namoaka fa misy tahirin-tsolika na réserve na baril de pétrole enina ka hatramin'ny 12 milliards de baril ana pétrole ao amin'izany Îles Éparses izany ary misy gaz naturel entona natural zany azo trandrahana hatrany amin'ny 3 ka hatramin'ny 5 milliards de mètres cubes de gaz naturel zany veny tsy lahara-pahamehana omena ny vahiny fotsiny zany satria mihevitra Andriamatoa Rajaonary Mampiana fa mandra-pahitan'izay hevitra ho atao amin'ilay Îles Éparses dia hiandry azy eo le Îles Éparses na hiandry azy eo ny frantsay tompoko amin'izao fotoana izao dia efa mieritreritra fa anazy io toeran'io ary efa nampitrandrahany orinasa zay le mivoaka tamin'ny gazety Réunionnais tamin'ny herinandro lasa teo dia hoe misy orinasa anankiroa deux compagnies pétrolières nigérianes sy américaines izay nomeny ny fitondram-panjakana frantsay tamin'ny taona 24 alalana hitrandraka tsy hitrandraka aloha fa hitily permis de prospection zany solika sy gaz ao amin'io Juan de Nova io amin'io lakan-dranony Mozambique io ny zavatra misy zany bintsogana evson dia hoe tsika mbola misalasala mitergiversé miodikodina io amin'ny resaka Îles Éparses fa ny frantsay efa mieritreritra fa anazy io ary nanomezany alalana orinasa goavana nigériana sy amerikana hitily aloha ny arenao dia rehefa hitan'izy ireo amin'izay zany fa misy ny fitiliana ny arenao ka hitan'izy ireo fa misy tokoa izay solika izay sy ny gaz naturel izay dia fantatra mbintsogana evson fa efa nandoa 5.7 tapitrisa euro 75 millions d'euros tamin'ny fanjakana frantsay ireo orinasa Sapetro sy Marex Petroleum ireo orinasa roa teneniko ireo zany mba hanana n'izay alalana hitily mbola mitily fotsiny zany hoe misy ve ato sa tsy misy arena ambanin'ny tany solika sy gaz naturel 75 millions d'euros nalohany tamin'ny fanjakana frantsay zany hoe ny fanjakana frantsay zany misitraka ny arena eto amin'ny taninao azonao eritreretina efa zany eto Madagasikara zany ty Madagasikara tsika ty zany dia men'ny frantsay alalana ny firenena ny compagnie vahiny hitrandraka hitily arena ambanin'ny tany eto amin'ity Madagasikara ity mitovy manko zany na Madagasikara na Îles Éparses sy ny sisa satria samy any malagasy samy territoire zany hoe faritany any
malagasy zany de nomena zany takalon'izay permis de prospection zay na ilay fitiliana izay fotsiny de efa nandoa 75 millions d'euros volany zany zalahy 75 millions d'euros tamin'ny fanjakana frantsay ireo orinasa anankiroa Marex Petroleum sy Sapetro ireo mba ahafahany manao an'izay fitiliana izay fotsiny hitany amin'izay zany fa nisy ilay fitiliana taorian'ilay fitiliana de nisy vokatra hoe misy gaz naturel be tabe ao misy baril na pétrole amina milliard mihitsy ao de voniny izahay hitrandraka nangataka amin'izay izy permis d'exploitation fitrandrahana amin'izay zany amin'ny firenena frantsay de ny vaovao nitranga tany ala réunion nahitana ny vaovao io de hoe satria etretsika amin'izany anke tsy isika tribunal malagasy no anaovana le fangatahana satria ny olona de efa mieritreritra fa ny frantsay io nosy kely reo ary ny frantsay koa de efa mieritreritra fa azy reo ko satria moa ny territoire frantsay akaiky indrindra nio Juan de Nova io zany na Juan de Nova io de ny nosy la réunion izay départementa frantsay de nosy la réunion zany manana ny juridiction amin'ny Juan de Nova io de tao a la réunion zany nandeha le raharaham-pitsarana izany hoe nitory ny fitondram-panjakana frantsay ny orinasa Sapetro sy ny Marex Petroleum izay orinasa nigériana ny anankiray ary orinasa amerikana ny anankiray nitory ny fitondram-panjakana frantsay hoe to tsy mety manome permis d'exploitation anay tompoko ny fitondram-panjakana frantsay amin'ny alala ministère ny énergie sy ny écologie de tsy izy akory fa raha matoa Ségolène Royal zany ny tompona andraikitra zay hoe maninona keny tsy omeny anay le permis d'exploitation nefa efa vitanay ny fitiliana na ny prospection tao ary efa nisy volana alohanay tamin'ny fitondram-panjakana frantsay de inona ny fanapahan-kevitry ny tribunal réunionnais nanapa-kevitra ny tribunal réunionnais hoe terena ny fitondram-panjakana frantsay hanomea ny permis d'exploitation io andreo orinasa compagnie pétrolière fa iny goavana ireo ahafahany mitrandraka an'le nosy Juan de Nova izay tokony ho atsika malagasy fa ozy ny filohantsika hoe tsy mbola lara-pahamehana mandritra n'izay fiatreretany mahalara-pahamehana zay na de fampanantenana promesse électorale azy io mandritra n'izay fotoan'izay mitrandraka ny olona trohan'ny olona ny arena-kibony taninao ianao sao de mieritreritra hoe raha trohan'ny olona le arena-kibony tany de mbola misy tavela ihany ao raha pitso afakapitso na hoe miverina misy mitonga vaovaondreo ohatra ny hoe tapahako zany ty de misolo na hoe misy maniry vaovaondreo tsia raha voatrohana de zay ny nataony de trohan'ny olona ao de omena permis d'exploitation hatramin'ny taona 8 sy 10 tompoko Marex Petroleum sy Sapetro reo orinasa vahiny reo ny frantsay no misitraka an'izany satria manana mpitondra isika izay tsy capable mitaky sy miaro ny zoan'ilay vahoaka malagasy hisitraka n'io tany zay anazy io sy ny arena-kibony tany ao anatiny zany plus de 12 milliards de réserve de baril de pétrole izany plus de 12 milliards de baril de pétrole en réserve zay ngamba tena malaza azy fa ohatrany hoe korotany zany fiteniko zany nantelo ka hatramin'ny 10 milliards mètre cube metatra toratelo na gaz naturel zany betsaka anizy zany ary na zany raha ka marina mafa manina moa izy teo manatrano daholo mivoaka malagasy hatramin'ny 4 amin'izany arem-betsy toko tsy firoana izany fa raha ohatra ka zany tsy hampandroso tsy eritrereto amin'ny filohan'ny repoblika tokony hampandroso de gaga ny tena hoe inona zany tokony hampandroso eto amin'ity fireneny ity inona moa ny hampandrosanao tsy alohanao ve ny arenanao ny trandrahana toy zay andeha hitrosa amin'ny any ivelany de mitrosa amin'ny any ivelany taranaka faramandeminao mibaby an'le trosa daholo fa raha ny arenanao ny exploitenao azahoanao voly io arenanao ka tsika koa tsy mahazo miambo hoe avela hoe fazavela exploitena fa tsy maintsy exploitena le izy fa zay ny fanarahanao amin'ny compagnie vahiny fa ianao zany sady tsy miady an'le izy no avelanao ny olona hitroka ny arenanao ao no avelanao ny olona hitrandraka an'le izy ao no avelanao ny firenena vahiny manapaka momba ny tany sy ny arenanao
de fa ianao zany mahantra indrindra ozy ny fitenenana ary indrindra ianao mbola tsy mahatsapa hoe zany ny tena fampandrosoana fa mbola mahita ianao fa zavatra fa mifampandrosoana fa tsy lara-pamehana zany de manapa-kevitra ny tribunal réunionnais amin'ny arenanao injuste ange zany pintsonany fso c'est de l'injustice tena tsy azoko mihitsy ahoana ny tsy atsapanana zany hoe tsy rariny ange zany tsika ve zao tsika malagasy de afaka hanapa-kevitra ny arenandry zareo réunionnais na ny arenandry zareo frantsay ka ty amin'ny tribunal tsika ny tapahana ny hevitra hoe zao nanaovana ny arena kibony tany ao an'io la réunion io raha misy ao tsisy loha ao fa volcanique loatra le toerana fa fomba fiteny zany zavatra tena injustice flagrante ny ary tsika tsy hoe mangalatra ka hoe eny ka mbola tsy atsika nge le tany fa efa amin'ny firenena mikambana zao no miteny depuis 1979 hoe anao io tany io ry malagasy ary mitereny ny frantsay manao hoe omeo manombo négociation amin'ny fitondram-panjakana malagasy amirenana aminao izay amirenana malagasy an'izay nosiny zay taoriana ny fa colonisation na taoriana ny fahazahoantsika ny fahaleovantena le nosy zany anao zao tontolo zao mahalala fa anao le nosy zany hoe tena légitime tanteraka ny fakanao an'io nosy io anao fa tsy matoky tsy mahalala an'izany ny fitondram-panjakana fa ozy izy eo akalefa mbola tsy lara-pamehana zany de nitereny ny tribunal frantsay oa tribunal réunionnais zany fa frantsay mazava ho azy zany ny ministre ny angovo sy ny tontolo iainana frantsay Ségolène Royal hoe tsy maintsy mamea ny permis d'exploitation io ianao Ségolène Royal ama firenena frantsay azy zany fanjakana frantsay azy anireto orinasa anankiroa Sapetro sy Marex Petroleum ireto fa raha tsy mamea anao de isaky ny andro tsy hanomezanao azy de takina astreinte na 5000 € isan'andro ianao zany hoe telo andro moa zany Ségolène Royal telo andro tao arinany le fivoahany le jugement na le fanapa-kevitra ny tribunal réunionnais de nanaiky any ahora fa omeko e fa raha kotina zany de zay telo andro zay de 15000 € zany zay 5000 fois 3 15000 € zany ny ohatrany hoe karazana hoana ny anazavaka anareo ohatrany hoe sazy zany e sazy alohanao isan'andro zany arakaraky ny tarazoany fandraisanao fanapa-kevitra aloha am'ireo orinasa vahiny reo zany hoe raha ohatra ka lazaiko aminareo tsotra sy mazava zany le izy de hoe olona hafa nanapa-kevitra tamin'ny arenatsika de olona hafa no hitroka azy de olona hafa no azo tombony azy fa ny voaka malagasy mandritra n'izany fotoana zany de mitrongo fa homaneny foana ny 4 de 4 foana ihany ny sahirana mampiana-janaka de ho sahirana mampiana-janaka foana ihany ny mihinana tapa-kipy de mihinana foana ihany mpiasan'izao ny franche voaroka tsy nahita asa de mbola tsy ahita asa foana ihany fa mandritra marary ihany na maty mihitsy azy fa mandritra ny dahalo manjaka ihany tsy vesiny fandripalemana manjaka ihany fa mandritra n'izay fotoana zay ny vahiny manan-karena amin'ny arenanao malagasy satria on a des dirigeants irresponsables tsy mahatsapa ny hoe inona ny lanjany zany fa tambatambazany frantsay hoe misy aide budgétaire kely amin'ny ampahany mirotsaka magaga tokoa fa de hoe mirotsaka le aide budgétaire fotoana kely monja alohan'ny andehanana any amin'ny firenena mikambana mba hitenenana anao zany hoe tia indray mivola kely fa mangina aloha e rotsaka ny aide budgétaire eo indray aloha zany ny fitondram-panjakana malagasy hoe sarotra ihany ny ady amin'ny frantsay fa ry zareo raha mbo avy namine volantsika ko zay nge zany 10 millions d'euros kely ny zany 10 millions ny azy nefa na permis de prospection fotiny azahoany 75 millions d'euros nenao 10 millions d'euros d'aide budgétaire azafady indrindra fa averiny zay trosy zay hoe ty aloha de manginy ty aloha de andana makany amin'ny firenena mikambana de ataovy ny kabarinao de makasary miaraka amin'ny ambassadeur de miaraka amin'ny firenena isan-karazany de voilà zany neo fa aza miteniteny an'izany ily zay pary zany fa lao zay hitrandraka pilina mihinana ny arenanareo zay zany le fandehan'le izy am'izao fotoana zao tsy haiko ahoana ny fandraisan'ny vahoaka malagasy an'izany pintsona efson fa mampalahelo le situation mampalahelo le tranga zany hoe zay zany sika redouille am'izay zany tsika rehefa tsy manana mpitondra manana ny volonté politique sy courage politique manana fahasahiana hiady marina ho an'ilay firenena malagasy